Miarabantsika mpanaraka ny fandaharana aodinareo volana jolay tsika zao dia tokantrano anankitelo no tsy diantsika amin'ity volana ity izay ny fahaefatra moa zany araka amiko nareo aminareo visitage na plat androantsika dia ity ivandry ity araka amin'ny madame Michel izay androso sakafo anankiray manana maizy azy ho arosino atsika iarahantsika amin'ny fandaharana anio naizanaiza tokantrano misy anareo ka manana an'le fahaiza-mahandro miavaka nareo dia vonina trano ny ekipan'ny RTA anantona anareo hijerana izay fahaiza-mahandro zay aneo an'izay ho an'ny mpanaraka amin'ny fandaharana ndao ary Ordinareo Otniato Yo, avy avy yo. Michel Monsieur Guy tonga fotoana amin'ny fanomezana. Ya. Faly be koa zay fa tonga nareo. Vaovao ary. Tsisy vaovao tonga amin'le fotoana. Hita aloha le valopy karakaratsika ny vidianana l'ingrédient dia tondranay tablé ordinareo ianao. Iarahantsika mikarakara sakafo rehefa avy eo. Iarana dia mahafinaritra e. Inona sakafo nametable aza mavitako moa misy metable metetety. Inona sakafo homanintsika eo zany? Le araka le lazaiko iny le firafira, le mofo, dia le sakafo résistance ozy izy le fitenenany vazaha izy zany le masimasi. Masimasi. Masimasi fa tsy masimasi. Masi. Azavao aloha le firafira. Anarana foronina sa sakafo efa nisy sa inona le firafira? Le firafira karazana mofo le izy. Sakafo avy any Atsimo Andrefanaviany le izy. Ny tena moa amin'ilay mampianatra zany. Dia mivezivezy dia tany zany nahitana an'ilay izy nampianatra tany tena dia nahita an'ilay zavatra nataon'olona tany dikan'ilay firafira zany sarasaraka mandidindidy dia ny olona zany mofo no natao dia nidididina le mofo dia raikitra telo hoe firafirao le mofo e. Hitanareo amin'izany fa hita sakafo vaovao tsika androany firafira izay vokatra manokana avy any spécialité avy any Atsimo Andrefanany fa nanahoana aloha fanatsarana an'ilay lakozia. Raha ny fahitako anazy zany dia tingamba mba misy nisongadina bebe kokoa le après sy le avant satria le avant hafahafa kokoa fa le après koa tonga dia surprise tsara fa dia mandroso ary aloha. Ary ny fiarahamonina nanahoana ny fahitan'ny fiarahamonina mivezivezen'ny teknisianina ny RTA sy ny ekipa rehetra inona le zavatra fomba fijery fiarahamonina an'le izy? Ya. Tao zany nanontany no ny avy eo fa ahoana ny fanaovana an'ireny izay koa hoe afaka manao dia ozy hoe tsika nge mitovy daholo mitovy daholo ka anareo koa afaka manao dia ahoana ny fanaovana anazy hoe intéressé daholo zany ohatrany hoe liana indray ry zareo avy eo sady mahafinaritra le izy. Fantatsika rehetra fa ny vary dia foto-tsakafontsika malagasy ary dia tsy afa-misaraka amin'ny fiainantsika andavanandro izany ka izay indrindra ny antony hifampizarana aminareo indray ity sakafo izay nomeny madame Michel ity satria dia fomba fandrahoana ny vary fikarakarana ny vary amin'ny fomba hafa mihitsy indray mba hialana amin'ilay mahazatra. Voalohany indrindra astuce nomeny madame Michel rehefa mahandro vary dia alona rano adiny 3 mialoha ny andrahoana azy amin'izay hoy zany tsy mohaka ilay vary. Vita izay adiny 3 izay dia tsy andrahoana atao masaka be tahaka ny mahazatra ilay izy fa mi-cuisson moa zany ny tenenana anazy satria mbola ho saositsika ihany io vary io rehefa avy eo.
nampiasa lait de coco ihany koa i madame Michel teto ary nisafidy izy izy mihitsy no karakaran'izany tamin'ny fitaovana izay efa voatokana antsoina hoe ambozo. Nasiany sira mialony vary anomezana tsiro azy arak'ilay nilazaina teo hoe ho ataony saosy io rehefa avy eo. Rehefa voakika ilay coco teo dia tsy maintsy rano mafana no atao aminy mba hampivoaka n'ilay lait de coco. Vita izay dia fiazina tsara azahoana ilay ranony. Eto dia hikarakara ny paty anaovana n'ilay firafira aloha i madame Michel mandra-pahamasaka n'ilay vary teo dia tao anatin'izay nampiasaina amin'izay ilay lait de coco nafangaro tamin'ilay farine ary nasiany siramamy dia alona adiny iray indray. Verina kely ao anatin'ilay fikarakarana masimasitsika ampangotrahana 15 minitra ny laisoa esoritra ilay taolana mafy eo ampovoany iny mba ho masaka tsara ny ao anatiny. Hiditra amin'ny fikarakarana ny saosy amin'izay ary madame Michel nampiasa karazana épices izy teto ny karaoty ny legioma nampiasaina nafangaro tamin'ireo hanitra maro isan-karazany ary farany ny totokena. Vita izay dia afangaro aminy ilay vary tsy aivina fa tsy nataony madame Michel masaka be hatramin'ny farany ilay izy fa natao moitié cuisson satria ny antony mbola ho atao anatin'ilay laisoa ilay izy ary avy eo mbola ho averina ho andrahoina indray ny laisoa. Toy izao amin'izay ary ny anaovan'ny madame Michel ny farce nozaraina anankiefatra ilay ravina laisoa anankiray dia nataony teo amboniny teo ilay fangaro rehetra natao saosy teo. Tsara marihana fa nofisahany kely ny azy ny teo amin'ilay faritra mafimafy amin'ny laisoa iny amin'izay mba malefaka ilay izy hanamora ny famonosana azy avy eo. Dia tahaka izay hatrany anaovana azy ohatran'ireny manao nem reny ihany moa izany. Afatra anao mafisy madame Michel hoe mba tsy anaovana gaspillage dia tsy ariana ilay ambina ravina laisoa teo fa iny ihany ny atao lafika dia apetraka eo ambony eo ilay chou farci izay narahany saosy soja, tantely, citron, voatabia, sira sy menaka efa naofangarony nararaka teo amboniny. Izay rehetra izay no verenana ketrehana miaraka amin'ny fond. Mandra-piandry ny fahamasahan'ny sakafo temps de cuisson dia iresaka amin'ny Michel tsika mampampianatra fanatanjahantena azy. Inona ny tianao ampitaina amin'ny tanora sy mpanaraka amin'ny fandaharana amin'izay fahatsarany ny fanaovana fanatanjahantena izay. Dia eto izany dia manentana ny ray aman-dreny mihitsy satria ny sport dia mitaiza ara-batana ara-tsaina. Za zany mbola voakely mihitsy dia efa niditra anatin'ny sport dia raha tsy sport io zany tsy afaka ny sedra fiainana mihitsy. Nidirako tamin'izany voalohany lutte gaga an'io rehefa maninona ny lutte nidirako voalohany satria zany tao an-tsaiko hoe ady ny fiainana tolona ny fiainana dia nitatra teny ihany tao anatin'ny athlétisme efa hita tany amin'ny EPS le prof de EPS zany efa nentana hoe mahay athlétisme ty ohatra ny aingam-pandeha tany amin'ny natation koa nahay ihany fa reo zany dia nikombineako hoe tena nasoa le zavatra ary zay ny tena nentanako ny ray aman-dreny hoe tsy matianitra satria efa betsaka zao ny tanora zany ny ankizy mirony any amin'ireny zava-mahadomelona sy ny zavatra tsy mahasoa reny nefa ny fiainana rehefa sarotra fa ampidir ao anatina sport izy na sport collectif zany na sport individuel zany fa ho hitanareo fa raha misy olona tsara iarahana miaina dia mila mpanao sport. Mankasitraka Michel tsika nampitan'izay afatra mahasoa ny vahoaka sy ny zanaka malagasy amin'ny fitiavana fanatanjahantena
iverintsika amin'ny fandrahoan-tsakafo fa efa masaka zay ny firafira tsy a e iroso makany ndray ngambitsika 10 minitra alohany anesorana azy eo ambony fantana na ihany koa anaty lafaoro dia norarahany madame Michel fromage teo ambony teo. Tapitrary ny adindray nandomana ilay paty anaovana ny firafira dia nofisahana izany mba azo endrika somary manifinify araka an'izay anaran'izay hoe firafira dia nodididina ilay paty na ihany koa hoe firafiraina teto dia ny fitaovana rapy karaoty no nanaova madame Michel azy mba azahoana ny endrika spirale kely amin'ny sisiny iny dia nendasina izany avy eo. Hitantsika amin'izao fa dia nanome endrika n'ilay firafira ny nandidina azy tamin'ilay rapy karaoty teo. Amaranana azy ary dia ny dressage teto dia ny taboulet no nataony madame Michel accompagnement an'ity masimasi ity izay niavaka kely satria dia nampiarahany tamin'ny sésame izany. Vita nahandrotsika Michel misaotra Michel tsika nanolotra anito sakafo firafira sy ilay masimasi zavady dia iroso amin'ny dégustation tsika zao zany hoe andramantsika voalohany le masimasi satria tia moa zany ny plat masira nataontsika androany miaraka amin'le taboulet vary mihinam-bary zay arrangé kely tsika ny tena marina voafony tao anatin'le izy mety tsara le tsirony équilibré le tsiro misy marikivy misy matavitavy kely ao anatiny misy an'le taboulet ity taboulet ty moa zany mariana kely fa tsika matianina fa ny taboulet araka ny mahazatra dia mampiasa couscous tsika le semoule de blé fa ity dia tena taboulet ala malagasy ity satria dia tena ilay grain de sésame mihitsy zay natao solona couscous no ny adapteny an'le taboulet dia tena hoe isorana zany zay hevitra zay fa ho an'ny mpanao taboulet zany dia tsy voatery ampiasa couscous tsony tsika na semoule de blé fa grain de sésame mameny tanàna dia azo atao tsara zany manao taboulet ao anamin'ny grain de sésame ara-malagasy tsara. Ny firafira zay coco mofo nisy coco izy tia miaraka amin'ny saosy tantely kely ny ampiarahany aminy ty ararako ty dia misy rononona soja zany hoe eny tsara le coco mamy le izy fa tsikaritra kely teo amin'le fanamboarana azy eny kokoa le coco raha ohatra ka somary nasiana poudre coco tao ampovoan'le paty zay vao mifirafiraina le izy ny endasina dia mahazo an'le tsirona coco kely iny tsika ao anatiny dia tsara ihany koa raha nasianao soja kely le izy satria miaraka amin'ny lait de soja moa zany izy ity no serviavany Michel miaraka aminy tsara be le rononona soja zay sady misy tsirona coco zany ny tsirona soja samy zavatra matavy ny menaka moa zay ilaina tsara mihitsy amin'izao andro mangatsika zao satria dia manampy atsika miaro miady amin'izay atsika zay zany fisiany menaka miditra ny anaty vatana mamerina fisaorana Michel tsika nandroso sakafo original zay faiza manao ny manokana zaraina ho atsika mpanaraka ny aodinareo
sy ny mpakafy fandrahoan-tsakafo rehetrarehetra makasitraka ny Michel nampandroso taty Ivandry a makasitraka ny ekipan'ny RTA rehetrarehetra nanatotosany fandaharana. Makasitraka ny RTA tsara le hevitra. Bye bye. Eny arava de iroso amin'ny fanandramana izahay ava de manao velomanareo kopatanana ho an'ny mpanaraka amin'ny fandaharana. Miara-mihinana daholo. Miara-mihinana antsika mianakafy.